Ifanolotanana ny komina Antananarivo renivohitra, ny sefokotany, ny mpivarotra ara-dalàna, ny mpivarotra manoloana ny sinema soa teo aloha, ny mpivarotra ao amin'ny tsenan'Andravoangy amin'ny fandaminana ny tsena sy ny fiantsonana ny fiarakodia. Nanaiky anadio ireo mpivarotra ary isy raha teo ny fifampidiniana ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Behoririka, ny mpivarotra etsy amin'ny tsenan'Andravoangy amin'ny ben'ny tanàna, amin'ny zoma izao etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Anisan'ny nisongadiny ireo nandritra ny fidina ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy teny Behoririka sy Andravoangy. Tsy nisy ny andrasoandraso fa avetrahany dia misy ny toerana roa hametrahana ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'iny faritriny, dia miditra eo amin'ny mpivarotra eponza akaiky ny EPP Behoririka sy ny eo amin'ny Easy Park mizotra makany amin'ny Totobato mahazo anakady fotsy. Fa teny Andravoangy manokana dia hoesorona ny mpivarotra eponza iray izay tsapa fa mibahana ny lalana miditra ao amin'ny CSPT Andravoangy. Akoatr'izay dia anampy ny ankizy izay zanaka mpivarotra sahirana misa 420 ao amin'ny préscolaire eny Andravoangy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ka anome kidoro sy latabatra ary seza. Ho an'ireo mpivarotra legioma amin'ny étalage eny Andravoangy ihany dia iaona amin'ny ben'ny tanàna izy ireo amahana ny olana mianjady aminy.